Ny aingo no asongadina ao anatin'ilay hetsika salon de mariage de bebe eny amin'ny galerie Pacom eny Andranomena eny. Ireo manam-pikasana noro-tokantrano, ireo manan-jazakely ihany koa dia azo ny anjara tandrify azy ao anatin'ity hetsika ity. Fanaingona latabatra, ny trano fisakafoanana, ny fiangonana, ireo karazana akanjo ho an'ny lehilahy sy ny vehivavy sy ny haingo miaraka amin'izay, sy ihany koa ireo karazana entana ho an'ny ankizy sy ny zaza vao teraka. Ireo natolotry amin'ilay hetsika nomena ny anarana hoe Salon du mariage de bebe izay natomboka androany teny amin'ny galerie Pacom teny Andranomena. Araka izay anaran'izay dia ireo mieritreritra ny karakarany fanambadiana sy ireo ananjanaka atoato ny tena kendrena voalohany amin'ity hetsika ity. Ny tanjonay amin'ny hetsika izay karakarainay, amin'ny hetsika izay karakarainay rehetrarehetra dia manome fahafapo ny mpanjifa, izany hoe mikarakara événement foana izay dia arak'ilay thème zany dia misy olona omena fahafampo foana dia hitanay fa be da be ny olona no mitady an'ilay resaka mariage et bébé mo amin'izao vanim-potoana izao mihitsy ny olona mikarakara mariage satria matetika tsika gasy décembre manao mariage dia izao izy dia omena an'ilay fahafampo satria afaka manomana mariage. Mampiavaka ny hetsika galerie Pacom amin'ny hetsika rehetra sambihafa dia mitovy daholo zany ny événement rehetra, zany hoe ny animation, zany hoe mahazo fahafapo daholo zany ny olona izay tonga eo dikan'ilay fahafapo, zany hoe misy ny conférence, misy ny atelier, misy ihany koa ny concours ho an'ny ankizy kely zao misy ny flash mob dia azahoan'zareo cadeau kely, misy ihany koa azahoany cadeau be course en sac dia rapide indray misy course assiette dia misy gros lot amin'ireo an'ny ankizy. Ankoatra ny fampisehoana sy ny varotra nefa dia misy ihany koa ireo karazana hetsika toy ny fanentanana, anisan'izany ohatra ny fampianarana ny ankizy amin'ny fiborosiana nify. Voilà, dia ohatr'izao zany ny anaovana anazy raha ampisy dia mbola ho feno dia feno ny fandaharam-potoana eny amin'ity salon du mariage de bébé eny Andranomena ity. Ho an'ny couple, raha misy couple zany dia afaka tonga eto fa misy kilalao, zany hoe parcours mariage de rêve dia misy cadeau be da be ao, cookie shop manolotra gâteau, choréalie événementiel manolotra paka zany izy na décoration église dia ainsi de suite be da be zany ny cadeau ao na photographe koa ary manolotra package na mariage momba photo. Dia tanina ireo rehetrarehetra satria ilay izy tsisy mpandraisana anjara mba ho tonga daholo rafily zany izay couple rehetra anao an'ilay parcours mariage de rêve. Tsy diso anjara ihany koa moa ireo ankizy izay mianika tanteraka tao anatin'ireo fampifaliana sy ny kilalao isan-karazany.